maty zoma ve jesosy sa maty alarobia andeha de rehefa aloha ary nahatonga ny olona ny teny hoe maty alarobia jesosy ty toko sy andininy na mikiran'ny olona ny laza zany eo amin'ny Daniela toko fasivy andininy fahinina amby roapolo zao lazay manao hoe ary rehefa afaka roa amby enimpolo herinandro izy dia hovonona ny Mesia. Zay zany nahatonga ny olona no naka le hoe maty alarobia jesosy afaka roa amby enimpolo herinandro de hovonona Mesia. Andininy fahafito amby roapolo de zao lazay eo ary na anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hafa rehetra hatramin'ny atsasaky ny herinandro de io ny toko sy andininy ilazan'ny olona fa maty alarobia jesosy. De niteny tamy jesosy mifaritra sompandroadalàna ray mandeha manao hoe mpampianatra te ahita famantarana aminao zay io jesosy ny famantarana tsisy famantarana azo menanareo taranaka sady tsy mino mpijangajanga fa ny famantarana menareo de nitakany tamin'ny Jona ihany zany hoe 3 andro sy 3 alina izy nitoeran'ny Jona tao akibon'ny trondro ny azan-drano de 3 andro sy 3 alina koa nitoeran'ny zanak'olona akibon'ny tany. Zay ihany ny toko sy andininy amikiran'ny olona zay milatra fa maty alarobia jesosy. Fa antenyreo jereny hoe maty zoma ve jesosy ao amin'ny Matthieu toko fa 12 de andininy fahavalo amby telopolo ty ary tam'izany ny sasany tamin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo namaly ka nanao taminy hoe mpampianatra tahita famantarana avy aminao zay zay le famantarana tiany olona ho ita fa raha jerena nefa ny tenin'Andriamanitra de zao tsika rehetrarehetra de zanak'Andriamanitra mpinotsika dia tsy tokony hipetraka am'izay hoe maty alarobia zay jesosy fa jesosy de maty azoma fa ny baiboly de milaza an'izany mihitsy manao hoe tamin'ny andro atao amin'ny andro mialohan'ny sabata de nasorona ny faty de ny fonosina de nalevona zany hoe tsy nandra sapaty fa tonga de nalefany Josefa avy any Arimatea fonosiny ariny madinika de nalevony eo amin'ny fasana atao amin'ny vato lapy zay ny lavana tsy mbola nandevenan'olona ozy ny baiboly de ozy ny ten'Andriamanitra ary andro fiomanana ozy zany andro zany mazava zany fa ny andro fiomanana raha ohatra ka amin'ny andro fiomanana sabata de le andro anankiray ao alohany ka raha milazatsika fa sabotsy ny sabata egalina zany zoma zany nafatesan'ny mpamonjy satria io le andro fiomanana mazava loatra zany maty zoma ny tompo fa tsy maty alarobia ka de anjaratsika zany apetraka fotsiny zay hevitry zay hoe inona ny tokony mba tena tokony iorenana e le tena marina araka ny soatra masina ve sa le ohatrany somary totahaka ny marina le fampianarana to ohatrany mety fa eto ny baiboly de miteny fa amin'ny andro fiomanana ny sabata nafatesan'ny tompo raha sabotsy ny sabata maty zoma jesosy raha nakamisy ny sabata maty alarobia jesosy nefa hatram'izao de misy olona netsy tsisy manaky azy zany hoe lakamisy sabata e fa ina dao ny etretin'ny olona sabotsy daholo ny sabata egalina zany maty zoma jesosy mahereza tompoko tain'Andriamanitra daholy maraka siripito etra ty am'izao tontolo zao raha misy fanefatsanga de mijery ianareo ary raha misy antso maratsofo de miainoa ianareo ambarao ny firenena rehetra ary manangana fanevo tory hoe fazafezina